tsika dia iray tsakana mamira faneka ny fahatsy amin'ny taona solonaka alahady fahinany volana jona taona raiky amboapolo amboarivo alahady voalohany amin'ity volana ity alahady voalohany manaraka ny trinité alahady izay natokatsika eto amin'ny fitandremana roja fanantenana ho anaterana ny voka-dehibe ny fiangonana iarahana amin'ny zanaka ampilezana ary alahady izay lanjinatsika aloha hevitra vaovao teny amin'ny hoe anorenana ny maha-kristianina ny finoana andeha arytsika ideran'Andriamanitra no zany fasoava lehibe meny tombo antsika izany ary dia sokafantsika ny salamo faharoa amby roapolo amby zato salamo faharoa amby roapolo amby zato ka ny andininy efatra voalohany no inonatsika fidirana fitsizay dia ny firana fanampiny faraiky ambin'ny folo no iraintsika amin'ny anaran'ny tompo faly aho raha hoy izy retandro andeha isika ho any an-tranon'i Jehova nitompitay afanjoro anaty vavahadinao Jerusalema ianao Jerusalema izay efa vita tahaka tanàna voasary any akarany firenena ireo firenen'i Jehova gavana ny Israely izany mba hisaotra ny anaran'i Jehova. Amen.
Eran'ny fo amam-pananay tokoa tompo no anandratanay fisaorana fankasitrahana anao no ny alehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao izay tsy nahalandritra anay. Ny mitaomana ao anay tsirairay avy tonga eto kianjanao amin'ity andro ity. Miondrika ampanajana manome voninahitra anao Andriamanitra fa tompona ianao. Andriamanitra velona eo ny fiainanay ianao, miasa sy mitantana anay tsirairay avy ianao sy misy ao an-tokantrano. Na dia teo aza ny zavatra maro samihafa izay nifamoafao teo amin'ny fiainanay dia indro mbola tsy miova ny tananao, ny fitiavanao Andriamanitra ka mampijoro anay tsirairay avy. Mankasitraka ny amin'izay fitantananao rehetra, na izay verinay ho soa, na izay verinay fa manahirana teo amin'ny fiainanay, fa fantatray Andriamanitra fa miaraka aminay isan'andro ianao, mampahery anay ianao. Efa manoloana an'izany fitiavanao izany dia tsy tanteraka izahay. Maro ny zavatra samihafa izay nataonay ka nampalahelo anao, ny tsy fiorenanay tamin'ny finoana ka nahatonga anay salasala na atahotra. Hitanao ireny rehetrarehetra ireny, mamelany lokay tompo okandrany Jesosy Kristy anadio anay. Ary vonjeo izay fanamasino ianao la mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona eo anatrehan'Andriamanitra anay, mamindra fo aminay. Ary dia atreo sy amasino tahio izao fotoana izao, tena ho tsapanay mihitsy fa manatrika anay tsirairay avy ianao ary manakambara miteny amin'ny vahoakanao, mampahery ny malaranao rehetra. Fa nohony amin'ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay no anandratany izany vavaka izany. Amen. Mazava toerana. Dia am-pifaliana ny avana no iaravanantsika amenanao ny tompo matratra izao alahady voalohany amin'ny volana Jona izao, ary indrindra moa amin'ny fiainan'ny fitandremana mampiarahantsika ny voka-dehibe ny fiangonana. Miaravantsika rehetra nandritra an'izay fotoana lavalava izay tsy mihaonana. Maro be ny zavatra mifamoafao fa dia ny tompo ampaherentsika. Tao moa no nisy ny fahoriana samihafa dia misy manantena fa mivavaka izay mpololotra rehetra dia efa tafita tany aminareo rehetra tany dia ny tompo no ampahery ampitraka amelona finoana sy fanantenana vaovao indray ary ahafahantsika miatrika ny hazakazaka ny finoana mandra-pialantsika eto amin'izao tany fandalovana izao. Dia raha sokora mbola misy tsy salama ny ankohonana any misy an-tokantrano any mba ho tompo fahasalamana ahafahantsika indray miara-manompo ny tompo amin'izao fisokoafany fiangonana izao. Dia soratsika amin'ny tompo izany rehetrarehetra izany satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Dia ny tompo riavana no ameno antsika ny fanamasana, dia ilay fanahy ny fahamarinana, fanahy mahery araka ny teny soratra masina hoe fa tsy homen'Andriamanitra fanahy osy isika fa fanahy mahery.
dia izy mampahery antsika tsirairay avy misy tokantrano. Izao dia iroso isika amin'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina dia mira fa sy folo amin'ny zato ny andiny faharoa no iraintsika rehetra. Misaotra tompo ahafahany fiangonana miboa sy misokatra indray ahafahany manatona anao tamin'ity vavahadiny lanitra ity. Tonga tompo ny fotoana izay hamakina sy hanao ny teny misoratra masina dia mangataka amin'izay tompo mba hitombo finoana ary mba hiaina tahaka amin'izany tamin'ny andro noa zany izay olo marina tokoa. Dia tianao koa izay Jesosy mba hanana fotoana Andriamanitra ray zanaka fanamasina telo izay iray tompony tompo ary mpanjakan'ny mpanjaka tompony fiainana tsirairay avy ireto. Dia mangataka anao fanamasina mba hameno tsirairay avy na ny amaky ny teny na izay vaoaka an'Andriamanitra izay iaino zany afatra ny filazantsaranao zany. Ny mpitandrina izay hitondra ny avatra Andriamanitra ray tsy azo mambara fa anao ny fony izay meno dia sokafy rahateo ho tisy rakitra ny teny masoa sy ny avy ny amin'anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Amaky sy amin'ny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny Genesis, testamenta taloha. Genesis toko fahafito, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Genesis toko fahafito, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Noa, midira ao anatin'ny sambo fiara ianao mba ny amponanao rehetra satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miara-belona aminao izao. Ny biby madio rehetra isan-karazany dia anananao ho ao aminao 7 avy lahy sy vavy, ary ny biby tsy madio isan-karazany 2 avy lahy sy vavy, ary ny voromanidina koa isan-karazany 7 avy lahy sy vavy, mba tsy ho lany tarana fa ambonin'ny tany rehetra ireny, fa raha afaka fotoana izao ampilatsaka ranon'orana ambonin'ny tany 7 andro sy 7 alina. Ary ny zavatra velona rehetra izay nataoko dia aringako tsy ho ambonin'ny tany. Ary Noa nanao arak'izay rehetra nodidin'i Jehovah azy. Amen. Izatsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny Marika toko faha 12 andininy faha 20 ka hatramin'ny faha 420. Marika toko faha 12 andininy faha 20 ka hatramin'ny faha 420. Rehefa hita dia arahana mamaky amin'ny anaran'ny tompony. Ary no maraina raha nandalo izy dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fakany ilay aviavy. Ary Petera nahatsiahy ka nanao taminy hoe, Raby io, indro fa efa malazo ilay aviavy nozoronao. Ary Jesosy namarika nanao taminy hoe, manana finoana n'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovo no milaza amin'ity tendrombohitra ity hoe,
mifindraka mianjerany an-dranomasina ka tsy hiananao akory fa iny fa ho tonga zavatra lazainy ho azo izany. Ko lazaiko aminareo na inona tolonareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo dia ino fa efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Epistily ho an'ny Galatiana, toko faharoa, 9:12 hatramin'ny 12. Epistily ho an'ny Galatiana, toko faharoa, 9:12 hatramin'ny 12. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho tonga tany Antiokia Kefasy, dia nanolotra azy ny mpanarika ao, satria hita fa tsy nanantsiny izy. Fa fony mbola tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba, dia niara-nina tamin'ny Jetilisa ihany izy. Fa noho tonga ireo dia niatakataka izy ka niala, satria natahotra momba ny famorana izy. Ary ny Jiosy sasany koa niara-niatsara belatsia taminy, ka Barnabasy avy aza mba voataona amin'ny fiatsaram-belatsiany koa. Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araky ny fahamarinan'ny filazantsara ireo, dia hoy izaho tamin'ny Kefasy teo anatrehan'ny olona rehetra: raha ianao izay tena Jiosy, aza manao tahaka ny fanaon'ny Jetilisa, fa tsy tahaka ny fanaon'ny Jiosy. Nahoana ny Jetilisa no terenao manao tahaka ny fanaon'ny Jiosy? Taranaky ny Jiosy isika, fa tsy mba mpamonta avy amin'ny Jetilisa. Nefa no fantatsika fa tsy hamarinina ny asan'ny olona fa amin'ny finoana amin'ny Jesosy Kristy, dia mino amin'ny Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoan'i Kristy. Fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Fa raha mitady ho hamarinina ao amin'ny Kristy isika, nefa ny tenantsika no hita fa mpamoaka, moa mpanompo ny hita va Kristy? Sanatria izany. Fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray, dia mampiseho ny tenako fa diso ao. Fa raha izao dia tamin'ny lalàna no nahafatesako, ny amin'ny lalàna mba ho velona ao an'Andriamanitra aho. Voa miaraka amin'ny Kristy amin'ny fihazo-fijaliana aho, ary tsy izao intsony ny velona, fa Kristy ny velona atao anatiko. Fa izay hivelomako ankehitriny dia eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana zanak'Andriamanitra, izay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy, dia mahafoana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra aho. Fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Ray masonao manatsenana ny fahamarinana ny tenanao ny fahamarinana. Hitany San Jean-Luc no natanteraka ny hitondra ny efatra tokoa amin'ny tsimarany ity arabantsika manokana izy tonga eto indray ary izy mitondra izany efatra izany koa ihany itsangana isika anao mira fa efatra ny roapolo sy roanjato. Ny faharoa sy ny fahatelo vokiso ny fanahinay ny teninao aminay.
antsika mandrakariva liavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray. Isy Jesosy Kristy tompontsika alelohan'ny fiangonana sady ny azontsika ao amin'izao fanompoana masina izao. Dia ny Genesisy toko fahafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy no akatsika ny afatry ny tompoa amin'ity alahady ity ravako manala. Genesisy toko fahafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy izay fanovakiny mpamon'Andriamanitra tamintsika teo. No hevitra vaovao ny bajentsika anorenana ny maha-kristianina ny finoana bazina izany hevitra izany ndray sika ravako malala mandritra nyity volana jona ity indray. Dia ao anatin'izany bokyny Genesisy zany ravako malala no hitaritana ny saintsika boky anankiray izay mitantara ireo olona voalohany ny fonon'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao, ary mitantara ihany koa retontsika hoe patriarky zany i Abrahama, Isaka, Joseph. Anatin'ity bokyny Genesisy ity hitantarana izany olona indrindra ireo olona nalaza tamin'ny finoanan'Andriamanitra dia hita ato anatin'ity bokyny Genesisy ity. Fa eto amin'ity toko fahafito ity avako malala no hiresahana manokana Noa izay nitenenan'Andriamanitra eo anatrenin'ny zava-mitranga sy zava-miseho hiatra amin'izao tontolo izao. Dia tsy zany fa ary amin'ny toko fahenina tivela zany fa andefa ny safodrano Andriamanitra. Izany no endohan'ny tantara ka mahatonga an'Andriamanitra miteny mivantana amin'ny Noa eto hoe midira samy fiara. Izany hoe ny zavatra hitantsika eto ravako malala ny lesona izay hoentsika mody androany dia zao ravako malala ahoana misy fantany hoe ahoana ny fomba hialana amin'izany fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao izany. Ahoana ny fomba hialana amin'izany fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Dia misy zavatra anankiroa reto tiana takina amintsika ary andrasana amintsika mba ho afaka miala isika ao anatin'izany fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao izany. Ny voalohany ny avako malala dia ny fijorontsika amin'ny fahamarinana. Izay no ny zavatra voalohany, ny fijorontsika amin'ny fahamarinana. Izany masiny voalaza eo ny andininy voalohany hoe aroa Jehovah tamin'ny Noa midira ao anatin'ny samy fiara ianao ambany ankonanao rehetra satria ianao nihitako fa maro eo anatrenin' izao olona miarabelona aminao izao. Ianao nihitako fa maro. Ny fijoroana amin'ny fahamarinana no voalohany anankiray izay hialana amin'izany fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao izany. Inona natonga an'Andriamanitra hanapa-kevitra ny amin'izany handefa izany safodrano eto anivony izao tontolo izao izany. Hitantsika zany amin'ny toko fahenina ny andininy fahadimy hoe ary hitan'i Jehova fa be ny faharatsiany olona tambonin'ny tany ka izay fisaina mirindra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Zany hoe misy faharatsiana tambonin'ny tany, tafahoatra ny faharatsiana teto amin'izao tontolo izao ka natonga an'Andriamanitra nandray izany fanapa-kevitra izany. Fa zao kosa nefa vosikavy anatin'izany olona valy mianaka ihany, Noa valy mianaka ihany no afaka miditra ao anatin'ilay samy fiaratsiny zany. Fa i Noa izay nijoro tamin'ny fahamarinana tamin'ny olona izay niarabelona aminy. Azo antsoina koa hoe mijoro amin'ny finoana. Izany hoe mijoro amin'ny fahamarinana zany. Na moa avako malala ny antsoina hoe fahamarinana. Mijerentsika zany hoe fahamarinana zany dia tsy voaozibozy ny hafa. Mandeha araka an'Andriamanitra, mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, mandeha araka ny fahamarinan'Andriamanitra. Izay le antsoina hoe mijoro amin'izany fahamarinana zany. Ary tsy voasarika atao anatin'izany no hafa tena niezaka mitana izany fahamarinan'Andriamanitra izany ka tonga anisany antsoina hoe olombonjela ao anatin'ny loza izay hiatra eto anivony izao tontolo izao dia tsy inona fa ilay safodrano izay nefa an'Andriamanitra eto anivony izao tontolo izao. Dia anisan'ny zavatra mampiheritreritra rehefa avako malala raha mandikitra soratra masina zao hoe olona valy mianaka ihany no afaka miditra ao anatin'ny samy fiara rehefa ho avy ny safodrano. Dia tsy inona io fa zay le voafaty ilay fahamarinan'Andriamanitra ary ny zavatra ilaintsika tahaka eto dia ilay fahamarinana atao amin'ny Noa. Ary Noa dia jereo tsara fa ray mpianakaviana lohan'ny ankonana izay miazona mandrakariva izany fahamarinana izany izay hisariana ny saintsika koa rehefa avako malala hoe ny lohampianakaviana aloha mijoro amin'izany fahamarinana izany ka ampianatra ny ankonana koa hijoro amin'izany fahamarinan'Andriamanitra izany. Misy ao antony lehibe zany mba hatonga ny ankonana olombonjena ao anatin'ny fitsarana izay hiatra eto anivony izao tontolo izao. Andriamanitra izay nanapa-kevitra fa hamongotra izao tontolo izao handrava izao tontolo izao ndray ka anarina indray nefa
amin'ny alalan'ny Noa valy mianaka dia ilay vonjen'Andriamanitra ao anatin'izany le afaka malala. Izao moa tsy ny voalaza amin'ny Jeremia 7:20 hoe zaho manana ny hevitra hieverako anareo Jehova dia hevitra toka fiadanana fa tsy loza. Andriamanitra zany rehefa mihevitra ny fiainantsika, rehefa miteny zay midira amin'ny samy fiainana dia zava-dehibe amin'Andriamanitra zany fiheverana ny olona zany. Dia tsy izay ny olon'Andriamanitra fa isika. Ary zay voalaza amin'ny tanotany fifaliana ao antsika fiangonana. Ary namaky ny salamo sy ny hira fideransika dia fifaliana indray niverenana ao an-tranon'Andriamanitra dia tsy inona fa le samy fiara midira amin'ny samy fiara. Aiza moa ilay ahitana famarinan'Andriamanitra? Ato amin'ny samy fiara, ato amin'ny fiangonana. Ary antony azahoantsika mitaiza zany fiainam-panahy zany mba hananantsika le famarinan'Andriamanitra. Ary isaoran'Andriamanitra tamin'ireny afatra izay nampitandremana amin'ny tany tamin'ny fampitandavitra mba ahafahantsika miazo le zany famarinana zany, azontsika miazo izany finoana zany. Fa izany le lohevitra mbanjintsika anorenana ny maha-kristianina ny finoana dia tsy inona fa le fahamarinana ke le finoana e. Le fahamarinana le finoana. Ary tsy fihezonantsika izany fahamarinana zany no mahatonga an'i Jesosy milaza ny Marka 1:40 hoe voaozina ilay avy avy, tsy nahitana fombiazana, tsy nahitana fahamarinana, sary anankiray izay ataon'i Jesosy zany mba hitarafana ny fiainan'ny kristianina ihany koa avy ao anatin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Fa vanim-potoana izay hiazona ny kristianina zany fahamarinana zany. Ary ampieritreretan'Andriamanitra antsika indray androany hoe kristianina miazona izany fahamarinan'Andriamanitra zany. Tena misy tokoa ve ny kristianina miazona izany fahamarinan'Andriamanitra zany. Mba tahaka ny Noa ka ilazan'Andriamanitra hitako fa marina eo anatrehany izao mpiarabelona aminao izao ianao. Dia tsy izany le afaka malala fa isika fiangonana. Ka raha miteny aminao Andriamanitra androany mba hialantsika amin'izany fitsaran'Andriamanitra satria zavatra dia fitsaran'Andriamanitra ny tany, fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Mba ho afa-miala amin'izany ianao rehefa mijoro amin'izany fahamarinana izay omen'Andriamanitra anao izany. Mba tsy voasaraka izao tontolo izao ho any amin'ny tsy fahamarinana. Dia hitantsika tsara ny sary tany amin'ny Galatiana teo izay soratany Paoly apôstôly. I Kefasy koa dia tafiditra tao anatin'ny fandriky ny fiatsaram-belantsika. Dia tsy fahamarinana. Lasa voasaraka izao tontolo izao, hanao ny fanaon'izao tontolo izao fa tsy miazona ilay fahamarinana. Fa Jesosy Kristy miteny izao ny lalana sy fahamarinana ary fiaina. Ao amin'i Jesosy Kristy nivony zany fahamarinana zany. Ary mba hahatonga antsika handeha araka ny fahamarinan'Andriamanitra ihany. Dia tahaka ny Noa izay apetraka Andriamanitra eo anoloantsika indray androany. Ilay Noa lehibe amin'ny finoana, lehibe amin'ny fahamarinana, ny alaintsika tahaka. Ny afaka manala amin'ny tompo, mety izitsika mba ho isan'ny olona izay miazo izany fahamarinana zany. Fa matetika ny mahadiso antsika indray dia miverintsika ny fahamarinana fa tsy fahamarinana ohatrin'Andriamanitra. Fa mieritrerittsika tena fahamarinana zany ataoko zany. Kanefa sedrao amin'ny alalan'ny finoana zany. Izany fahamarinan'Andriamanitra zany. Fa ny finoana izay hitaritan'Andriamanitra antsika dia ny avo ny finoana ao anatintsika mba hatakarantsika ny fahalalana n'Andriamanitra. Dia tsy inona fa ilay fahamarinana dia ao amin'i Jesosy Kristy izany. Dia mety ezany afaka malala mba handeha araka izany fahamarinan'Andriamanitra antsika ka mba nisan'ny mbonjena ao anatin'ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Tsaro fa amin'izao fotoana izao dia mbola tsy afa-miala tsika ao anatin'ny amena ara-pahasalamana, mbola miara-mena amin'ny aretiny antsika. Fa mba olombonjentsika ao anatin'izany rehefa miazo ilay fahamarinan'Andriamanitra. Ary rehefa hitan'Andriamanitra fa marina isika dia izy Andriamanitra misy no handray an-tanana hihevitra sy hiantoka ny fiainantsika ka hiteny amintsika midira atao samy fiara. Makanesa ty ianao fa ty misy ny famonjena fa tsy ampy. Mba ho isan'izany olona ho vonjen'Andriamanitra zany sika afaka malala ao anatin'izao vanim-potoana hiainantsika fiangonana izao. Fa ny avatra faharoa ny afaka malala ao anatin'izao soratra masina izao dia mba ahafahantsika miala amin'ny fitsaran'Andriamanitra dia tsy inona fa ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Zay voalaza ny andininy fahadimy. Ny andininy fahadimy dia zao voalaza ary Noa nanao araka izay rehetra nandidiny Jehova azy. Ary Noa nanao araka izay rehetra nandidiny Jehova azy. Ao amin'ny Noa ilay fanahy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, le baikon'Andriamanitra izay napetraka Andriamanitra tamin'ny Noa. Jereo tsara fa zay ny voalaza teo. Any marika hoe ny finoana dia azo tsy hoe aza mianana, tsy mianana ny finoana.
dia jereo koa fa tsy nianahana no atao anatin'izany afaka malala fa tena nanaraka tsakasendavana baiko izay men'Andriamanitra azy rehefa miditra miaraka amin'ny biby dia niaraka miditra tao samy fiara ary tena nataony no atsakasendavana fanarana izany tenin'Andriamanitra izany izany baikon'Andriamanitra izany mba ho afa-miala ao anatin'ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao izy. Ry afaka malala ao amin'ny tompo lalana anankiray izay hitarian'Andriamanitra amintsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tsy inona fa ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra, ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra, ny baiko izay omen'Andriamanitra antsika. Ary jereo fa antsika fijekemy maha-protestanta réformation antsika dia eo ambany ny fahefany ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ihany no baiko no mandidy antsika fiangonana. Ary izany koa ny sary anankiray izay apetraka Andriamanitra amintsika fiangonana iray afaka mba tena haka-toa isika izany tenin'Andriamanitra izany ka hanan'ilay fanany fankatoavana apetraka Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana fa Andriamanitra no miazona ny fiainan'ny fiangonana, Andriamanitra no miazona ny fiainantsika. Fa eo anatrehan'izany kosa dia mila mankatoa isika ilay tenin'Andriamanitra mba hahatonga ilay fahavelomana ao anatsika. Mila hiainantsika izany fankatoavana izany tenin'Andriamanitra izany mba hiainantsika amin'ilay fahamarinana izay omen'Andriamanitra antsika ry afaka malala. Indrindra ao anatin'ity vanim-potoana mihasarotra izao dia aoka ny tenin'Andriamanitra hirery ihany no hibaiko no hitarika ny fiainantsika. Ary mila mihaino izany tenin'Andriamanitra antsika, mila mandray tsara izany tenin'Andriamanitra izany sika mba ho tonga amin'ilay antsoina hoe fankatoavana. Ary izay ny antsoina hoe finoana. Finoana dia fankatoavana, fatokiana, fahalalana, fitiavana. Finoana zany raha fitiana dia fiainana dia tsy inona fa ilay fiainana ny tenin'Andriamanitra. Zay ny antsoina hoe finoana, ilay fiainana ny tenin'Andriamanitra. Dia izay mahatonga Jesosy mampianatra ny fiangonana. Rehefa namaky ny marika antsika teo dia ambaran'i Jesosy tsara izany alehibe ny finoana sy ny refy ny finoana ao anatin'ny kristianina izany. Fa rehefa manaiky ny tenin'Andriamanitra isika ka mitoetra ao anatsika izany tenin'Andriamanitra izany dia anisany ohatrany hoe olona vonjeny isika ka tsy hiaran'ilay fandringanana izay ataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Tsy hiaran'ilay fandringanana isika izay ataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao rehefa mankatoa sy manaraka izany tenin'Andriamanitra izany. Dia jereo tsara fa rehefa tonga any tokantrano tsy dia afaka jerentsika io tantara ty arahana tsara tantarany Genesis 7 io. Dia mahafinaritra be ny fizotran'ilay tantara rehefa mamaky izany tantara izany isika. Nahitany izany finoana goavana tao Noa izany ka nanaraka tsakasendavany izany baiko napetraka Andriamanitra izany. Satria tsy mijanona eo ihany ny tantara fa mbola mitohy io tantara io. Izay nametrahany Noa hatrany tsara izay afatra Andriamanitra, ilay Andriamanitra mitondra ny fiainany, ilay Andriamanitra mifehy izao tontolo izao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Mety zary afaka malala hakatoa sy hanaraka izany tenin'Andriamanitra izany ka ho ao amintsika ny ho ampony izany fanahy ny fankatoavana izany tenin'Andriamanitra izany. Mila mihaino tsika, mihaino tsara izay hambarany tenin'Andriamanitra. Ny hoe mihaino dia jereo tsara fa mampiditra ao anaty izay hambarany tenin'Andriamanitra ka mihaina izany, mivelona izany tenin'Andriamanitra izany. Ao amintsika ny izany fanahy ny fankatoavana izany dia tsy inona fa ilay fanahy ny fahamarinana izay mitarika antsika hanao izany sitrapon'Andriamanitra izany. Indrindra afaka malala ny ampahirezina antsika fiangonana amin'izao andro sarotra izao dia mila manana fanahy ny fankatoavana isika. Mila mitandrina ihany koa mba tena hiaino isika amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ka ho afaka amin'ny fandringanana sy ny fitsarana izay ataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Dia izay ny afatra izay nampitainy tompo antsika rehefa malala. Ny fanamasina izay nanolontsainany ametraka izany eo ambontsika tsirairavy andehanantsika amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ary indrindra ahafahantsika mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Ho azy ny voninahitra amintsika kosa ny fiadanana. Amen.
Andriamanitro fa nomenao indray izany teninao izany mampafantatra anay ny marina fa ny teninao tokoa ny fahamarinana. Sotranao izay satria baikoinao mba hiditra ao aminao amin'ny finoananao iainanay amin'ny fahamarinana ary ankatoavanay feno ny teninao rehetra. Fa ho avy ny fitsaranao Andriamanitra, ho avy ny fandringanana. Mampiomana na isan'andro ianao ary fantatray fa ao amin'ny Jesosy Kristy ihany no manamarina anay no azahoanay fahamarinana ary ao aminy no amonjenanay. Misaotra Tompo no ny asa-pamonjena efa vitanao raisinay amin'ny finoana izany ary iainanay isan'andro iorenanay mandrakarira. Kehitriny dia misaotranao koa izay noho ny amin'izao voka-dehibe ny fiangonana izao. Fa ny teninao no mampianatra anay hatrany hoe mankalazany Jehovah amin'ny fanananao. Amin'ny voaloham-bokatrao rehetra dia ho feno mitafitafy ny fitoeram-barinao ary ohatra koa ny ranom-boaloboka ao amin'ny vata fanatazanao. Efa mitahinao izay rehetrarehetra matoa velon'aina tahaka an'izao. Koa atolotra ianao ny mombanay manontolo Tompo, anjakanao feno satria sainanay dia anao avokoa. Ankehitriny hitanao ihany izay matery ny fonay tsirairay avy raha manatona anao eto kianjanao izay ankehitriny. Tompo enory ny vavaka mangina mipolotra ao am-pony tsirairay avy amin'izao minitra vitsy izao. Raisinay amin'ny finoana ny valombavaka atolotrao. Araka ny teninao hoe na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatanareo dia minofa hifanandray anareo dia ho azonareo izany. Mankasitraka fa velona ianao ary miasa, malala mihoatra no izay angatanay azy ianao, izay fantatra fa mahasoa dia tanterahanao. Bavaka izay ho an'ireo fianakaviana manamanjo ankehitriny. Azonay antorahana ianao, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ianao, dia ampiorenao amin'izy ireo ny finoana sy ny fanantenana. Fa tsy tompon-teny farany fahafatesana, efa nandresy izany ianao Jesosy. Vavaka izay ho an'ireo marary, misy ny any an-tokantrano, misy ny any amin'ny toeram-pitsaboana samy hafa any. Tompo, jereo amindra fonao izy ireny, ny angatana ireny fanasitranana, raositranao avokoa, arak'izay alehibe ny herinao, dia ampiorenao amin'ny finoana koa izy ireny, mba izany mandray valombavaka. Tsy ny marary ihany fa ireo fianakaviana mitsabo, ao ihany koa ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana rehetra, dia ho tananao miasa izy ireny, hatanteraka ny sitraponao. Ary izay tsy voatononay, ianao Jesosy no mijery, na ho an'ireny any am-ponja ireny aza, dia vangio amindra fonao, ampahirezo anana fanantenana aminao, afao amin'izay raha tsy mangeja azy rehetra. Ny havanay any atsimo, izay iarany kely ankehitriny, Andriamanitro, jereo amin'indra fonao koa izy ireny, ampio re izahay sy izay tompon'andraikitra samy hafa mba hifampitantana sy hifampahery ary fanampy amin'izy ireny.
Vavaka izahay ao amin'ity fanandriam-pahalemana eto amin'ity firenena ity. Tompo manalo hiasa ianao andrararava izay tsy ankasitrahana rehetra ary toetra sy hiasa amin'ny samy tanàna ianao mba hijoron'ny fahazavanao androaka ny aizina rehetra. Dia avereno aminao ny vahoaka rehetra tompo, hiaina amin'ny fahataborana anao, hiaina amin'ny fahamarinana ary hanaraka ny sitraponao. Na ho amin'ireo mpitondra isan'ambaratonga izany, na ho anay vahoaka rehetra izany. Izao tontolo izao mihitsy aoka ny fanamasinao no hiasa mba hiverenana eo aminao rehetra satria ianao ihany no famonjena ho an'izao tontolo izao. Hivavaka tompo, asandratray nona amin'i Jesosy Kristy, iombonanay amin'ny nampianariny io manao hoe Dao isika rehefa nitsangana izao any amin'ny filohantsika, iombonantsika ny fanekemporoana apôstôlika laharana voalohany izao manao hoe minan'Andriamanitra iray tsy tompo anao lanitra sy ny tany aho. Ary mila Jesosy Kristy sanalaty fanatolotsika. Izay torotoroana tamin'ny fanahy masina. Nateraka Maria Virgile. Nizarana namaka Pôntsy Pilato. Naombona tamin'ny azy fijaliana. Matroka nalevina. Nidina tany amin'ny fiainantsika. Sanatambata ny vadio. Miakatra manelanitra. Teraka kaman'Andriamanitra iray tsy tompo. Avy any aviny tsara velona sy ny maty. Mino fanahy masinao. Mimbonana masina maneran'izao tontolo izao. Miombonan'ny olona masina, famelan-kelika, fitsanganan'ny tena maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Aza ho toerana ianareo miavaka. Ho ten'Andriamanitra amintsika koa lasaiko aminareo na inona tonanareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo dia minoa rehefa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Izany ten'Andriamanitra miresaka amin'ny filazan'ny salamo soratan Marka toko fahaika ambin'ny folo dia efatra amby roapolo izany ara-banatsika rehetra miaraka amin'ny finoana mandratra izao alahady anotsona voka dehibe tao anaraka amin'ny roapolo amby roa arivo izao miaravantsika fiangonana miaravan'ny zanak'am-pirenena rehetra fitan'Andriamanitra amintsika rehetra isaorantsika n'Andriamanitra fa dia misokatra indray ny fiangonana hitiavantsika n'Andriamanitra izany fa fitiavan'Andriamanitra fanameran'Andriamanitra no miazona antsika dia tian'Andriamanitra isika anatina tiakanjany faly isika rozy ireo tany koa andesika ho aiza ho any an-tranon'i Jehova dia miarava manokana amin'ny boky any-tanana Ranoir Jean-Luc tonga soamantsara eto indray izay mamaraparana ny fianaran-draharaha eto amin'ny fiangonana dia mampairana pasteur ao anasinanfonanao amin'ny asa fanompoana indrindrany fianaranao mpitandrina mampairezana anao ihany koa izany rehetra izany ampimanantsika fiangonana ny sampanasika ihany koa fa dia ny alahady aloso zany hitsodrano azy isika satria vita ny fifanana izay nataony fito amintsika manasanao ary anaraka andraraha eto amin'ny piazatanana isorantsika n'Andriamanitra mba dia misokatra indray zao ny fiangonana dia isorana ny tompo tao anatin'ny fotoana lavalava reny miezaka ny mpitandrina sy ny fiangonana tanteraka ny fampivavahana tamin'ny alalan'ny fampitandavitra zany dia isorana isika rehetra izay ny fanampy amin'izany tsika ny zava-maneva ny lekôlina sy isika kristiana ny fanampy tao anatin'ireny fotoana ireny satria ny ten'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra raha avy any ivelany ny sampana fifazana fibe dia anateraka vavaka sy fadikana ny asabotsy izao ny folojona manomboka amin'ny 9 ora hatramin'ny 3 ora izay andeha mivantana amin'ny radio fahazavana zany anaovana ny ezaka fananganana fiangonana any tsy mafana sy madabaritany faina amin'ny 30. Ny alakamisy 17 jona ihany koa dia voka dehibe ny tompy Getsemani Antambomena nanomana voalohan'ny tena amin'ny polisy izy ireo amin'ny sampana fifazana eto amintsika. Raha avy eto amin'ny toerana
Amin'izao amin'ny fivoahan'ny fiangonana izao indray dia nivorona ny birao fiangonana tamin'ny alarobia teo dia ho fandaminana ny fotoana dia tahaka izao zany no rahantsika rehetra. Ny asabotsy izao manomboka morora sany dia isy fifanana ny birao rehetra miaraka amin'ny mpitandrina ny birao ny fiangonana, ny birao ny sambana sy fikambanana, ny mpiandraikitra rantsana sy ny antoko-pira rehetra dia mba ho avy asabotsy izao morora sasany. Ny alahady izao tena mivolojona dia alahady ny sampatia, ny alahady roapolojona dia anarotana antsika zanak'ampely zany koa fa feno dia roapolo taona ny fiarahantsika miasa amin'ny mpitandrina Andriamanitra sy mianakavy dia fanokafana ny amin'izany fa dia roapolo taona jobiky volafotsy zany ny alahady roapolojona ho avy zao dia manasa antsika mba ho avy maro idiran'Andriamanitra amin'izany fitaran'Andriamanitra ny fiangonana sy ny mpitandrina mianakavy izany alahady roapolojona io. Fandiniana bokom-bola dia ny asabotsy alohan'io zany asabotsy sy ny folojona. Fandiniana bokom-bola ho an'ny sambana sy fikambanana ny katekomenina sy izay mikirakira rahabola rehetra amin'ny fiangonana manomboka amin'ny 7 ora maraina asabotsy sy ny folojona fandiniana bokom-bola. Manomboka mihira ny antoko-pira ny alahady telo amin'ny folojona ho avy zao antoko-pira roa no mihira isaky ny fotoana. Ny toerana fianaran-kira dia eto amin'ny fiangonana sy ao ambony ary eo amin'ny akany efitra lehibe apetraka amin'ny biraon'ny firaisana sambana sy fikambanana ny fandaminana ny amin'izany seza dimy eo andrefany eo sy eto antsinana eto zany ny toetrandro antoko-pira izany dia mba manaraka izany ihany koa isika diakona amin'ny fandaminana mahakasika izany dia ivory moa zany ny biraon'ny firaisana sambana sy ireo mpampianatra sy ny mpiandraikitra antoko-pira amin'ny timarainkia orin'izao fotoana zao amin'ny fandaminana amin'izany rehetra zany dia angaveny zany sy antoko-pira mba hanaraka sy fandaminana apetraka ao anatin'izany iarana amin'ny firaisana sambana sy fikambanana izany ny tsara efa natao dia mba hotoizana ny fianarana ny firana FJKM ho fanampiana ny mpitandrina sy ny fiangonana. Trandraka talenta dia antsoina izay afaka maneho ny talenta rehetra amin'ny asa mba ampivelatra sy ampandroso toy ny asa rafitra, ny asa via, ny fampiaingona sy ny talenta maro samihafa zany dia antsoina zany isika mba hisoratra anarana ahafahana mandamina ny amin'izany rehetra izany dia ahafahantsika maneho izany talenta izany hifanonana sy fampivelarana ihany koa. Mbola ho tanterana ny vity grenier zany ka ny dia roapolojona avy zao no hitoizana ny fivarotana ny mahakasika izany miaraka amin'ny komitiny homonery. Miverina avokoa ny fitombavaka ny sambana ny andavanandro. Ny fitombavaka isan-kalahady dia misy fidirana indroa. Fidirana voalohany zany tahaka ny zao maraina zao dia manomboka amin'ny 9 ora sasany dia makatikia aty amin'ny fiangonana zany manomboka amin'ny 7 ora maraina zany ny zoma zao zany izay anatrika amin'ny fotoana ny amin'ny fidirana voalohany amin'ny heriny zany tsy miova zany zay fa dia rahantsika aloha zany fidirana voalohany makatikia manomboka amin'ny 7 ora ny zoma maraina. Fidirana faharoa zany dia tsy misy ny dike ny fotoana fianarana sekolady dia ao tena ny fidirana voalohany sy ny fidirana faharoa dia miomana amin'izany isika rehetra. Fivorian'ny biazana sampatia ny eo amin'ny roa sasany fanamiana ara-dalàna fotoana sampatia amin'ny heriny anaovana fandraikana mpiandraikitra sy fandorana tonia antsoina ny ray aman-dreny sy ny mpanohana mba hiditra amin'ny fidirana faharoa amin'ny 7 ora sasany ny amin'ny heriny. Fitombavaky ny sampana vonona fototra lahitra sy ny zana-tsampana dia mitoy isaky ny talata hariva ary ny fivorimbe isaky ny alahady fahatelo orina ny fidirana voalohany. Ny zoky mpampianatra sekolady rehetra dia antsoina amin'ny alahady telo ambin'ny folo jona zao hiomana amin'ny fampianarana sekolady amin'ny fotoana fianarana sekolady miverina mianatra koa ny samma sekolady monomona mpampianatra amin'ny asabotsy izao 12 jona. Ny fikambanana mpitendry sy mpikelikely zavamaneno dia aoka mba handray ny fandarana jona sy jolay na hijery eo amin'ny fafana. Mivorona sampana dorokasy amin'ny alarobia zao amin'ny 2 ora sasany aoka mba hitondra tsakotsako noho ny nahatrarana ny fetiny ireny. Fitombavaka sampana fifoazana isaky ny alarobia manomboka amin'ny 5 ora sasany hariva mamerikira ny antoko-piran-tsafiana eo amin'ny 4 ora. Fitombavaka sampana lakristana dia mitoy ihany koa ny alakamisy manomboka amin'ny 4 ora hariva. Dia miarabantsika ihany koa ny komitin'ny famantarana risoran'Andriamanitra fa nisy moa ny ezaka famantarana izay natao tamin'ny andron'ny akarana nisy ny voalopizay mizaraina dia ny vola atao anatin'izany dia nahatratra 447 sy 5 hetsy sy retapitrisa ariary tao anatin'ny voalopy 770 izany voalopy 700 efa voazara dia apaty 770 izany no ilay fanakana izay vola izay isorana antsika rehetra ny amin'izany rehetra izany ahafahana manohy ny ezaka famantarana mbola ilaina amin'ny fitaovana rehetra satria
mbola manao ny asa isika fiangonana amin'izany fantarana fiangonana zany a. Raha mba tonga eto anao androany a, jereo mbola efa vita amin'ny ankapobeny lalitra anatiny a amin'ny trano fiangonana vao ambony ao a, dia mampaheritseritra mba hifanohana trany amin'ny zavatra izay atao amin'izany ezaka fantarana izany. Afaka atotro amin'ny voatsy rakim-pisaorana fafokarenany koa ny fanohana rehetra ho amin'izany ezaka fantarana izany. Toy izany ihany koa ny komitiny akanto dia ny asa manginina ataona dia misy arazany fiboana dia ny toy ny asa vita ny dalina izay natao tao zany a, efa voalalitra ary efa voalokany koa zany a, dia ny installation jiro sy ny fandokoana izay efa natao a, efa mamiratra tsara izy zao zany ny ambany ao a, dia fanaovana karosy ny varavarana zany no atao manaraka isorana ny komity a izay manateraka ny asa ary isika fiangonana manontolo ihany koa amin'ny fanohanana isorana antsika satria mitoy izany asan'ny komity ny akany izany. Efa voalazako teo ny amin'ny komity vadiam-roapolo taona fiaraha-miasamy mpitandrina ny amin'ny fanatanterahana Tsangam-Bato a, dia isorana ny tompo ihany koa fefa azo ny carreau amin'ny salon amin'ny Tsangam-Bato a, ankasitrahana ny fianakaviana iray izay nandray amin'ny tanana ny fametana izany carreau zany sy ny ciment ary ny karaman'izay manatanteraka izany. Mandroso amin'ny fanaovana amin'ny plafond sy ny varavaranefitra isika izao amin'izany ezaky ny komity vadiam-roapolo taona zany. Dia tanana isika fiangonana ny sampana isika fikambanana isika afaka manohana rehetra mba ahafahana manohy ny asa faranana amin'ny titony ity moa zany asa izany, satria amin'ny titony ity ny fantanteran'ny komity a ny amin'izany fankalazan'Andriamanitra ny tsobivolafotsi fiaraha-miasa zany a, dia mampahireza isika fiangonana mba hanohana. Misy ihany koa ny atao hoe valom-pahasoavana ry havana ho antsika vita batisa raisina mpandray fanasany tomba vita mariazy ny diakona sy lolona nandray fahasoavana samihafa afaka raisina ao amin'ny toeran'ny fiangonana izany voaloby izany, ahafahana ihany koa mambotsaka fananana ny asan'ny komity ny vadiam-roapolo taona dia mandraisa anjara arak'izay ananana. Voalaza tokoa rehetra ireo dia anterina fa tsy antery ry havana arak'izay anananao, araka ny fanomezam-pahasoavana amin'Andriamanitra anao a. Maro ny fanomezam-pahasoavana amin'Andriamanitra antsika manomeza ho an'Andriamanitra. Ny AFF dia anateraka vavaka sy fadikanina ny zoma ho avy zao manomboka amin'ny 7 ora maraina. Isy fifanana mahandro sakafo ataon'ny AFF ny asabotsy 24 sy 20 jona ho avy zao iantsona izay vonona ho amin'izany manomboka amin'ny 7 ora maraina. Paté sy paty à pizza zany no ifampizarana amin'izao voalohany izao. Toy izao ny fepetra olona vonona hiatrika feno ny fifanana, vonona anao antonasa na vadinasa ny fifanana atao fitadiavam-bolana. Isy ny fanaraha-maso ataon'ny AFF aorina ny fifanana ary misoratra anarona hatramin'ny alarobia izao izay vonona satria voafetra ihany miperana miana amin'ny vatana amin'ny AFF izay vonona mandray dinika manomboka ny amin'ny 2 ka hatramin'ny 4. Ny toerana moa dia eto amin'ny akany fanantenana efa misy mandray anarana eo ivelany eo izay vonona amin'izany fampianarana mahandro sakafo izay karakaran'ny AFF izany. Filazana manjo nodimandro teo amin'ny 4 taonany Ravaltera moa zanany Randrianaro Jaona Justin Sibusi sy ny fianakaviana manontolo vitany alahady 30 Mey ny fandevenana. Nodimandro teo amin'ny 9 taonany Ranevsona onjanany Ranevsona Raviatsoa Andriamaro sy Virginie sy ny fianakaviana manontolo ny fandevenana dia vita tamin'ny alahady 9 Mey. Nodimandro teo amin'ny 13 taonany Ramatafandry Lalany Arivo ho ny ray aman-dreny Ramatafandry Andrianaram-Balala ny vady sy ny fianakaviana manontolo fandevenana dia atao amin'ity anio ity. Nodimandry ihany koa teo amin'ny 12 taonany Rasoandrina Norlando ho ny reniny Razanatsoa Victorina sy ny fianakaviana manontolo voaray ny faraasa iray alina ariary ho an'ny fiangonana. Toy izao ny antom-bavaka mandritra ity volana jona ity alatsinainy dia mitondra vavaka sy ho an'ny asa fantarana ho an'ny asan'ny akany ary ny komité vadiam-roapolo taona ho an'ny aumônerie sy ny fotoam-bokatra. Talata dia mitondra vavaka isika ho an'ny faritra 10 eto amin'ny fiangonana ho an'ny katekômena ary ho an'ny fiangonana miara-mandroso. Alarobia dia mitondra vavaka isika ho an'ny sambana fokomanga manana anjara amin'ity volana ity ny diakôna vao miara fanentana sy vao miara vola. Alakamisy dia mitondra vavaka isika ho an'ny FBFJKM ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana sy ny fitandremana rehetra. Zoma dia mitondra vavaka ho an'ny firenena, mitondra fanjakana, ny fahasalamam-bahoaka, ny fampianarana, ny asa fivelomana, ny fandriam-pahalevana. Sabotsy dia mitondra vavaka ho an'ny fanantenana fotoam-bavaka isaky ny alahady izay manana anjara rehetra. Ny alahady dia mitondra vavaka ho an'ny mpitandrina sy ny ankonana, ny mpitandrina miakara sy ny ankonana. Ho atsy rakim-pisaorana vavolokarena rakim-pisaorana
Atotrana fantarina ho an'ny VFL ho an'ny mpitandrina Andriananjanonsoa, ny mpitandrina Romarson, Jean-Luc ho an'ny tonian'ny fiangonana, ho an'ny mpiambana telo Maralahy ary ny mpanadio trano Maralavavy. Rakibisao atotrana fantarina ho an'ny sampana VFL ho an'ny fikambanana vita fifana, ho an'ny sampana Sikolady, ho an'ny sampana Vokovoko Manga. Rakibisao misotran'Andriamanitra ny amin'ireo fiteny maro ny ankonana mangataka vavaka fisaorana ary ny fisotrona vavaka ny fiainan'ny ankonana sy ny asa finition amin'ny trano. Atotrana mpitandrina Andriananjanonsoa ny fantarina ho an'ny ankany ho an'ny sampana taona kristiana ho an'ny Antokobira Jizaraya. Fahavokarena atotrana ny Antokobira lehibe fanantenana mangataka vavaka ho amin'ny fidiram-bola. Atolotra ho an'ny pasteur Ihaja miomanao mpitandrina fa tsara ny tompo misaotra Jesosy amin'ny fitantananao. Atotrana mpitandrina Andriananjanonsoa ny mpitandrina Ramarson Jean-Luc ho an'ny sampana fivoazana ny Antokobira Antsafy. Fa tamin'ny fahafianonana nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana rakibisarana noho ny nazahoana zafikely sy noho ny fahafahan'ireo zanaka fanadinana mangataka vavaka ho an'ny fahasalaman'ilay zaza sy ho an'ny fitizan'ny fianarana. Atotrana mpitandrina Andriananjanonsoa ny mpitandrina Ramarson Jean-Luc ho an'ny sampana VFL ho an'ny sampana lehilahy kristiana. Lehibe ny fitiavanao Andriamanitra misaotranao aho noho ny fanadiovanao ny ankonako tamin'ny aretina maro samihafa ary mangataka vavaka ny itizan'ny fahasalamana, ny asan'ny fampidiram-bola, fianaran'ny zanaka, ny tokantrano anana fifalian-trano aminao tompo. Atolotra ho an'ny mpitandrina Andriananjanonsoa amin'ny fantarina ny komite fahatemboram-potoana ho an'ny sampana Antsafy. Totalin'ny boaty sy rakibisarana fahavokarena tamin'ny fianao ty dia totaly 100 sy 7 alina sy 5 hetsy ariary. Izao zany raha samihafa eto amin'ny fiainan'ny fiangonana dia isaorana ny fitantan'Andriamanitra ny fiainan'ny fiangonana atao anatin'izay fotoan'izay fa dia nisy ny mpampon'Andriamanitra zany izay nanolotra lela vola 2,620,000 ariary ny ampy 2 millions ariary atao anatin'ireny fotoana izay tsy nivoan'ny fiangonana ireny natolon'ny fiangonan'ny fiangonana izany. Toy ihany koa tamin'ny asan'ny fantarina atao anatin'ireny fotoana fijanonana ireny zany dia mitoetra ny asa dia nisy nanolotra vola 3 millions ariary ho an'ny fantarina nafana namita izay asa rehetra izay natolo teo izay nanampy tamin'izay natolo itsika fiangonana moa izany. Izany koa mpampon'Andriamanitra nanolotra vola 300 euro ho an'ny fiangonana, ho an'ny fantarina, ho an'ny sairana, ho an'ny fiangonana ihany koa tao anatin'ireny vanim-potoana ireny dia isaorantsika n'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Dia ialana tsiny satria mety misy ny mety zavatra tsy milamina loatra amin'ny fahafahantsika miatrika amin'ny fotoana voalohany tahak'izao nefa dia mampipetrapetrakan'Andriamanitra ny fandaminana rehetra dia isaorana antsika manaraka ny fandaminana rehetra ahafahana mantanteraka ny asan'Andriamanitra. Dia ho antsika mpanray fanasana tompo izay vonina ihany koa dia mivelatra ho antsika ny fanasana masina amin'ity alahady volana jona dia izay manatona ho Jesosy dia ahoana tsy mba misy laviko mihitsy dia tapiteto ny ran'Andriamanitra mampahery antsika ary eo alasana hatrany amin'ny asa fanompoana tadio tsara fa mbola anatin'ny amiana isika mitandrina hatrany antsoantson'ny filoanefitsika hoe isika fiangonana ny tena manaja ny fandaminana rehetra dia mba hitandro ny filaminana isika antsaina hatrany elaela zay mahatonga an'izao iseza anankiroa zao zany mipetraka amin'ny seza dia arovana hatrany ny tena arovana ny hafa dia ny fandaminana zany antsika izay mivory rehetra ny antokobirana izaniza dia aoka mba rana zany amin'ny toerana malalaka tsara ny mivory tsy azo atao mivory amin'ny toerana teritery dia rahana zany dia aoka mba samy tandro izany isika rehetra dia mampahery antsika rehetra ao anatin'izany rehetra izany. Voalopy saborato zany dia afaka arotsaka ny koa marakitra zay voalopy izay tenenina teo afaka raisinao amin'ny tonian'ny fiangonana koa izany rehetra izany manarakitra ny fandaminana diakonintsika ny fandaminana rehetra amin'ity an'io dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Isika raha mivavaka ny amin'izany ranamambe izany Andriamanitra na dia eo aza ny zavatra ny mpamaovoto amin'ny fiainam-piangonana dia tena mitsapana hevelona ianao ny asa ianao ny azona ny fiainan'ny fiangonana manontolo ianao tamin'ny lafiny rehetra. Mankasitraka tompo, mankasitraka koa no mpanomponao samihafa izay mbola manao ny rahaboady, rahapisaora, mpafokarena ianao mbola mitombo ny fitahinanao ny fitahina ho azy reky. Na niteto toeran'izany tany amin'ny mpitandranomasina lavitra tany. Misaotra tompo
ny amin'ny ireo mpanomponao na zafikely afa-panadinana ary mbola afaka manatanteraka ny trano, mbola manatanteraka ny finition koa. Petraka aminao izany rehetra izany, ny fidiram-bola ny tsirairay avy, dia ianao manampy sy anoro hitahy ny zavatra rehetra ary ny fianarany ankizy io. Hitanao amin'izao vanim-potoana izao efa miditra ny mpianatra varovanao sy hotahinao izy rehetra ireny. Ankehitriny izay tompo dia hiatrika izao fanasana masina izao ary fifalianao anay indrindra mbola fanay fanasan'ny tompo miatrika izany amin'ny fanetretena satria mahatsiaro hatramin'izay fa tsy menika na dia nitsimponao sombitsomballatsaka amin'ny latabatra ao akory azy. Fa fantatr'Andriamanitra fa mihoatra lavitra noho ny herin'ny fahalenenay ny herin'ny fitiavanao izay miantso anay isan'andro leo aminao. Dia ampiomany izay ampo an-tsaina mampanahy hiatrika izany ary ampioreny tsara amin'ny finoananao Jesosy Kristy io. Amen. Dia zao rehefa manao fandaminana ny rakitra ataontsika abesan'ny maro dia amin'ny farany indrindra tsika vao manao izany satria foga-dehibe ny anio dia rakitra mankety amin'ny atsara izany ataontsika sady mandeha milamina tsara tsika miala amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Ao dia koa rehefa manao fandaminana ao anatin'izany rehetra izany. Fa hiatrika ny fanasana masina aloha isika izao dia isika mpandray fanasan'ny tompo izany no miombona ny zavatra rehetra ao anatin'izay fa ianareo tsy fandray kosa dia manaraka ampilaminana ihany eo izany. Zao ary imanantsika ny rehefa 4 sy 500. 4 sy 500 no ataontsika mialohan'izany sy atrehantsika amin'izany. Tsy misy miadana ka afa-po izay ambony eto an-tany fa izay tia sy mino ny tompo Jesosy no azo ny sotsiolany mba irio ny andanana any Jesosy. Izay manambara ny fananten'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsabaitana ny tsangana ny mpandray fanasan'ny tompo sy andrafon'ny tompo ny fotsika. Dia resangana isika. Aoriana ny vavaka fiderana dia homany ampilatanantsika ny hira atema voalohany. Atema voalohany hirantsika aoriana ny vavaka fiderana. Hoy ny tompo, anareo rehetra izay mangetahita makanesa amin'ny rano. Ary anareo izay tsy manam-bola, avy mividika homana. Eny avy mividy divay sy ronono nefa tsy ambola na mikarena. Nahoana ianareo ny mandany vola amin'izay tsy anona, ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky. Mihaino dia mihaino ahy, ka andro izay tsara dia aoka hiravoravo matavy ny fananareo. Hivavaka isika. Fantatray fa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao. Ry Jesosy Kristy mpamonjy anay eo. Anao avokoa ny fahefana rehetra any an-danitra sy tembon'ny tany. Midera sy mankalaza ary memovinaritra anao isanandro isanandro. Ny anjely tsy mialonarina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martyra ary olombavitra efa sambatra any aminao. Ko avy ianao reny fianay, mba iombona amin'ny feno izy ireo, misantatra sady ny fanjakana sy ny fiombiana hoe: Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniko ny voninahitra ao amin'ny tany rehetra.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. tamin'ny arina izay namadia anazy dia nandray mofo. Rehefa nisaotra izy dia novakiny izany ka hoy izy, raiso handro ity no tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Koa ny mofo izay rakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiny ho antsika. Satria iray ihany ny mofo, isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy, misy tro amin'ny piana rehetra dia amin'ny fanikena avao, izay latsaka amin'ny rehetra famelan-kely koa. Izao no ataovy fahatsiarovana na oviana misotro ianareo. Fa na oviana mihinana ny tontontony sy misotro amin'ny kapoaka ianareo, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandram-piavony. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Kristy, dia ny rano fanikena avao izay latsaka ho antsika. Izany ravana ary hitsangana indray isika, angataka ny fanahy masina sy anao ny fahatsiarovana izao. Tompo iray any an-danitro, amin'ity ora sy fotoana ity indrindra no anaovanay ny fahatsiarovana. Ny fahantongavana zanaka olona, tsaroanay toy ny fijaliany sy ny fahafatesany. Tsaroanay indrindra ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty, ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay. Miandry, mitalao ny fiverenany izay ray eo, feno ny voninahitra ny fanampy-pisaoranay ary tahio tanteraka izao sakramenta masina izao. Amasino ny mofo, anambarany tenan'i Jesosy Kristy. Amasino ny kapoaka, anambarany ran'i Jesosy Kristy. Ary fenoe ny fananao masina izahay. Tanade maleny ary izay Tompo, manantona anao ny fanetretena ary miombona amin'ilay vavaka hoe Tompo, tsy mety atao izanako ao. Tompo, tsy mety hidirana ambany tafitramiko aho. Tompo, tsy mety hitsikina izay sombitsombo lasaka avy amin'ny latabatra ao akory aho, ka efa hoena hoe izay manatona ahy, izay mba ho lavitro mihitsy. Amen. Petraka fianarana. Hoy Jesosy Kristy Tompo, andeha fa efa mivoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Ny ora fa 450 no ataontsika eo am-pizarana ny mofo sy ny kapoaka.
hoy Jesosy Kristy tompo aminao. Ray sohalo ity no tenako, izao no ataovy ho fahatserovanahy. Amen. Ho Jesosy Kristy, sotroina hoe ty fa ty ny rako dia ny rano fanekeny vaovao izay latsaka malotra famelan-kely koa. Izao no ataovy fahatserovanahy na mivinavina misotro biana reo. Misaoran'i Jehovah ary fanako, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany maso. Misaotra anao izay tompo noho ny anom-panahy tsy mety levina menao, dia ny tena sy ny rano sarobidy, izay mahampatoky indrindra ny fitiavanao anay tsy mety ritra. Ao amin'i Jesosy Kristy zanakao, tehirizo ary izahay mpandray fanasan'ny tompo, iorina amin'ny teninao, ary indrindra iaina amin'ny fahamarinanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Toerana avy amin'ny manana. Rehefa miteraka ny mpisaorantsika izao miavana, firana fanampiny fa 430 no iray firana fanampiny fa 430 atsika fandraisana samy tompo samy mpisaoran'izao. Amen.
dia ritsanga mangaraka. Izao lafatra antsika mifalia mandrakariva, mivavaka aza misahatra, misaotrana amin'ny zavatra rehetra, fa izao no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Mivavaka isika. Andriamanitra Tompo, tsy misahatra izay misaotra anao. Ireo are-pahasoavana sy fitahiana omenao ny fiainanay. Ary indrindrandrindra manolotra ny rakitra ho anao, mba hoentina hampandehanana ny asa fitoriana ny filazantsaranao eto anivon'ity fiangonana izay nametranao anay hanonkonana amin'ity. Dia matokotoko fa tehirizinao amin'izany ny fiangonana. Mampahere izao trany ary ampitombo ny fitahiana sy ny fahasoavana ao anatinay tsiraray avy, mba handehananay mendrika ny anjonao Jesosy eo anivon'ny fanomponanao. Tainao ihany koa ny vola aman-karena izay mbola tokantraminay, mba hahafanay manatanteraka ny asanao Andriamanitra, hampandrosoana ny fiangonanao, satria raha fatra mpaniriny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavy indrindra. Izany tokony hivavaka sanatray, ary indrindra hiverinao any tokantrano izay, hamakivaky indray ty herinandro vaovao ity, dia ny tanam-pahasoavanao Jesosy omba sy tany mandrakariva, ary mitanteraka aminay tsodraninao masina manao hoe: ary Andriamanitra ny fiadananay hamasina ireo samy tanteraka, ka aokarovana avokoa ny fanahana risinenareo ary ny tenanareo. Ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika, mahatoky izay miantso anareo, sady izany ho nefa izany. Amen. Petraka manavavaka manina. Ho an'Andriamanitra tokana ireo ny voninahitra amin'ny anaran'Ilay sy ny Zanaka